Tempoly ao anaty rova nilatsahampotaka katritra. Vahoaka ny Toliara sy ny Volomary Karavalomanana, ny bata fandresena sahady tsy voasaka ny bebota na azo baiko politika. Fanovana governemanta tsy vahaolana, fifidianana ihany no ahafana mamany krizy amin'izao ho ny olom-pirenena. Manatitra ny arahaba indray ary tompo-kilasy tompoko vavy atonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao, ko manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vavaony politika avy hatrany no isan-tarantsika ny fampalalam-bavao diso aoriana ny fitondram-panjakana raha nova mpikamba na governemanta amin'izao ho ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Tsy vahaolana intsony izany ankoatra ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ahafahana manavitra ny Madagasikara. Ahafahana dadina nataony mpanao gazety Ravy Razafamaina sy Toky Ramallah. Vahaolana amin'ny fampidinana ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro ary fanomezana asa no tena takindreo sendra ny fandraisam-peonay. Tsy hampisy fiovana na inona ho an'i Madagasikara ny fanendrena olona amin'ny toerana iray. Fifidianana amin'ity taona ity no tokony imasoa ny fanjakana malagasy. Fa ny tena vahaolana tena hitako izao dia mifidy ihany. Ohatrany tsy hitako izao ny eo ihany ny eoko. Io tsinona tsisy hoe raha novandreo anao dia isy fiovana vetivety io amatona maro. Ny tena maro angamba izao no tokony hoe ministeran'ny resaka PPN sy any io no tokony hijery akaiky. Any zany tokony hoe hosoloana raha misy mifanovana satria any zany sarababem-bahoaka ny tady an'izay. Ankoatran'izay tsy hitako hoe inona mokona hovaina ary ny governemanta ny eo ihany ny eo rehefa tsy midina ny PPN. Amiko aloha tsy hitako izay fiovana hatreto. Vao may ary mihamafy ihany. Satria ny esansa zao miakatra dia miakatra ihany ny PPN miakatra foana fa tsisy midina zany hatramin'izao aloha. Miditra any amin'ny fifidianana izay zany ny vahaolana. Aminah aloha tsy vahaolana zany fa miandry amin'ny fifidianana mety. Tsy haiko aloha na ny fitondrana hoe tsy mety na hoe fiainana mesarotra fa ohatrany tena sarotra be ilay fiainana. Aloha efa tsy dia vahaolana intsony satria ilay fiainana izao efa tena sarotra be. Ny olona efa samy iray vao mifidy fitadiavam-bola tena fa tsy mora intsony. Ny vidim-piainana izao efa tena tsy mahaloa tsara intsony ny vidiny amin'izao. Kapoaka ny vary efa lafo dia lafo, tsisy zavatra mora e. Eritrereto hoe raha manana ray alina ianao androany tsy ampy ianao androany akory izay alina nefa androany ianao tsy zao izay hatramin'izao tsy misy ny tsena dia eritrereto hoe nanentona moa tsisy nefa ny resaka ataon'ireto ao anatin'ny politika moa dia efa tsy fantatra intsony hoe inona ilay tena marina e. Ny fanapa-kevitra ny fitondrana amin'izao fotoana dia ny hoe nanovan'ilay governemanta nefa ny amin'ny fahatsapako aloha efa tara loatra ihany ilay izy. Fandraisana fanapa-kevitra. Mbola tsy nahita aloha hoe ilay vidim-bary zany tena miakatra be. Raha izay natsapako ny vidim-piainana ny ainako mbola tsy nisy ny ohatran'izao. No alina isan'andro ihany nenay ny alina dia ohatrany hoe manaraka ny onjany fotsiny izany fa tsy dia te hiditra amin'ilay resaka politika mihitsy. Ka ny vahoaka madinika no hanina androany tadavina androany, no hanina rapitso tadavina rapitso dia ny any ambony ihany efa izy ihany no manao izay mapety ny ataony ihany dia tsy hitanay. Ny eo ihany ny eoko izay tonga ray eo toa ohatrany toa mitovy daholo fa tsy hita mihitsy izay zavatra miovana e. Aminay izany dia izay vahaolana hoe mba manome asa ny vahoaka madinika sy ilay mba hoe mba mampetipety ny vidim-piainana mantsy amin'izao tena fa mila tsy ho zakan'ny olona mihitsy dia izay izao dia mivarotra ety dia tsy afaka mihitsy tena henonao mihitsy tena ambany be ilay efa mividin'ny olona e. Raha ataony kajikajy tsotsotra nahitana fiakarany 10,9 isan-jato ny vidin'ireo entana amin'ny ankapobeny atao anatin'ny herintaona raha nitahitry ny Instat. 7,7 isan-jato kosa ny fiakarana ho anentana fampiasa ny andavanandro ary 5,9 ny an'ny vary. Ireo no misy fiantraikany goavana any anaty vilany isan-tokantrano. Ireo anefa no zara raha misy mahavidy amin'izao fotoana izao ary tsy laharam-pameha ny fanjakana indrindra. Izay pejy ny politika izay hatrany andraikitry ny fitondrana ny mitady vahaolana anatanteraina ny fifidianana amin'ity taona ity ho ny fandaharana miara-manonja androany. Mila tanteraina amin'ny fomba ara-demokratika ny fifidianana mba hialana ao anatin'izao olana maro samihafa lalovan'ny firenena izao. Hafitra Solonebe Manofo Randriamalala. Teto-bola tsy ampy, tety andro tsy mivoaka. Nisy ny fivorimbe nataon'ny CENI mikasika ny fikarakarana ny fifidianana ny alarobia teo. Tsy manana vahaolana ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy irosoana nefa ny fifidianana. Na eo aza ny endrika tsy fahavonona na natanterahana izany asehon'ny fitondrana.
mila iara amin'dinika ihany koa ny androm-panjakana lehibe roa dia ny ACC sy ny CENI vao mirosa amin'ny fifidianana mba ho tena fifidianana madio sy mangarara ara-demokratika no atao. Fa tsy maintsy amin'ity taona ity ny taona ny fifidianana. Averika ihany fahavalo-pirenena izay milaza fa hoe aleo hitarina izao fitondrana izao tsy araka lalam-pandrenana tompoko izany. Tsy araka an'izany ny vahoaka. Tsy maintsy amin'ity ny fifidianana izay ny voasoratra ny lalam-pandrenana. Fa izao alohana anaovantsika an'izay dia tsy maintsy miova ny CENI sy ny ao amin'ny ACC. Tsy maintsy misy zavatra miova ao. Tsy maintsy terena ao anatin'izany ireo amin'ny hoe maninona izy menaka avy antsinina ny ao anatin'io. Tsy maintsy atao izay. Ary amin'izao fotoana izao zao dia mitaky isika. Fa satria tsy maintsy amin'ity taona ity ny fifidianana. Aiza ny calendrier électoral. Zay, mbola tsy mivoaka zany. Tsy maintsy avoaka zany. Fa maina no hafa fempenina lizy. Tsy maintsy avoaka anareo zany. Tsy anaiky izany intsony no vahoaka. Efa ela izay fandeferana nataon'ny vahoaka malagasy izay tompoko. Avoay zany atao mazava. Rehefa tsy manam-bola nareo nanaovana fifidianana dia midemerity ianareo voasoratra ny lalam-pandrenana zany. Olana mampidradradradra ny vahoaka malagasy manerana nosy mihitsy ny tolotra omen'ny jirama na ny lafin'ny rano na ny jiro. Ny fitaovana simba vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny tsy misy fanonerana. Ny faktura nefa tsy mahazo atao tara. Tena Tananarivo azonao nanomboka tamin'ny 8 aiza mpianatra any tonga dia mipoaka maraina amin'ny 9 fondrehatra. Ianao nefa rehefa tena mbo tsy mahalo kely kimila ny faktiranao tonga da amina mila mivoakatrany ary tonga dia tapahana tokony andraisana fepetra ny jirama hoe raha manapaka ny jironao mba tapako izy raha tena jirama io ihany le piasa fa le mitatana mihitsy le mitatana mihitsy ny tena tena marina fa tena tsy mety mba sy voadesiproko fa dia mampalelo ka asakasakatsika vahoaka tsy hoe zay mitabataba tsy hoe zay tsy toy amin'ny fitondrana io fa tena fa mamonatsika mainakavy fa mandevinatsy tena liavinatsy mihitsy nalio fanety amin'ny fotsika dia tsika vidy anaiky an'izany raha olona mba hatonga saina. Raha ny fiainam-bahoaka sy ny filetehan'ny firenena amin'izao fotoana izao toy ny firenena tsy misy mpitondry Madagasikara fa minoana afo sy fanrebirebena saina no hita misongadina ataon'ny fitondrana Rajoelina. Volana vitsivitsy tsy hataperana ity fitondrana ity fa dodina ny rehetra amin'ny fanovana sy fanarenana ny firenena mba hitady ilay anjara masoandro ny nina nosaronana. Lafimba vahoafa tanteraka kosa indray tsy mahafantatra ny lalàna mifeny atao hoe fitsarana anabaka na cybercriminalité ny ankamaroan'ny olona mampiasa ny tambazotra tserasera. 10% ny malagasy no mampiasa ny Facebook raha ny antotanisa tamin'ny taona 2024 ka ny 570% amin'ireo dia eto Analamanga avokoa. Ho an'ireo kely mahafantatra tsy miatra araka ny tokony ho izy izany ary tsy natao andrehitra ihany koa ny antsiprian'izay entiny ando miaratiana sy tahirinena. Ho an'ny malagasy mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandehanana ny fiainana andavanandro ny Facebook amin'izao firoboroboan'ny teknôlôjia izao. Mampiasa azy avokoa ny sokajy taona rehetra. Misy lafitsarany sy lafiratsy amin'ny fampiasan'izany ho an'ny fiarahamonina. Asaingy ny ratsy no tena mbana ao anatin'izany. Ao avokoa no mipoitra ireo toetra ratsy rehetra toy ny varotra tsy manara-dalàna, ady maro, fifampiatsiana hatramin'ny fisolokiana entana sy olona mihitsy aza. Misy ny fehezan-dalàna natao hifehezana ny fampiasana ny tamazotra an-tserasera. Io ohatra ilay lalàna momba ny cybercriminalité sy ny sampana manokana miady amin'ny cybercriminalité napetraka eo anivon'ny polisy-pirenena. Maro ny olona miaka-midina eny, tonga hatrany am-ponja mihitsy aza noho ny fanehoan-kevitra sy ny maro hafa avokatry ny tsy fehezan'izany toy ny famoahana sy fampiasana sarin'olona tsy nahazoana lalana. Tsikaritra nefa ao anatin'izany ho ny olo-pirenena fa mandringa ny fampiaran-dalàna tsy natao an'ny rehetra. Mila mazava amin'ny mpampiasa ny tambazotra an-tserasera ny voarakitry ny lalàna isorohana ny fampidirana am-ponja olona amin'ny tsy misy dikany. Natao an'ny rehetra ihany koa ny lalàna ho taratry ny demokrasia. Tsy dia hita taratra loatra zareo manaditeraka an'ilay. Amin'izao zao misy le resaka piratazina compte reny. Dia misy tsy hanao akory mandefa le compte mampiasa le compte efa olona hafa. Dia nefa tsy hita akory ny nataondreo momba izay. Ohatran'ny hoe miezaka plainte dia ohatran'ny ela be ilay izy eo mivaly. Hatramin'izao ilay izy mbola tsy mivaly nefa tamin'ny mois de novembre ilay izy napetraka. Ilay zany tsy dia ohatran'ny mibahana kokoa ny tsy fampiarana no fampiarana. Ohatran'ny hoe fanila bodirindrina zao
le ray ohatra mitovy zavatra nataony zareo dia ray afaka milamindamina dia le ray ohatra ny jusqu'à ny fitsarana sy ny tariny dia zay ohatra ny tsy mety tokony mba asiana fiheverana amin'izay mba hita kokoa hoe manjaka le démocratie. Mandringa filazako azy satria zao tsy natao an'ny majinika le resaka cybercriminalité fa natao an'olona maventy raha no ohatra kaiky fotsiny ohatra hoe filoham-pirenena na prime ministre na député nambara tonga mpahefana maro raha vao reo voakitika dia manjaka le cybercriminalité miady izy ao anatin'iny fa ho an'ny olon-tsotra sy ho an'ny olona majinika tsy mbola hita fotoatony hoe tena hoe voafian'le lalàna mifian'le izy le olon-tsotra fa raha ohatra hoe raha amin'ireo olona mbara tonga mpahefan'ireo voakitikitika na olona ambony misy miteny ao anatin'iny dia izy malala bebe kokoa ny dia izy miteraka le fisamborana fangalana olona tsy natao an'olona rehetra zany izy fa natao an'olona manakatao tsisy antony anaovana ny lalàna raha hoe misy lalàna natao an'olona ambony sy ambany fa rehefa olom-pirenena tokony mitovy daholo raha ohatra hoe iainana le lalàna ka misy le izy dia tokony ampiarina amin'ny tsirairay fa lasa fantatra mihitsy zany raha vao ihany ity dia atahorana zay na nisy izay manty na hipartage an'ity na ohatra zao sendra mba ho voantso voaroro ohatra zay le tahotra ara-moraly aloha mipetraka voalohany. Fa nilatsa-potaka ary tritra ny tilikambo ny fiangonana FJKM anatin'ny rovan'ny manjaka miadana amin'izao fotoana izao efa andro maromaro no nasimba azy asaingy tsy mbola nisy natompona andraikitra iray aza nidina teny an-toerana nijery ny zava-nisy amampanahy ary mampatahotra nefa ny zava-hitranga raha mitohy amin'ny latsaka ny orana ho ny fanazavandreo ampisirady eny an-toerana Andomeratina tahiriny anatrany. Tritra ny tilikambo ny fiangonana FJKM anatin'ny rovan'ny manjaka miadana araka izao hita amin'ny sary izao. Nilatsa-potaka andro maromaro lasa izay ka nitarika ny fahasimbana. Atahorana mafy arahina hitritra tsikelikely nefa izany raha tsy misy fanamboarana anatin'ny fotoana fohy hoy ireo mpisirady eny an-toerana indrindra isika atao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Hatramin'izao anefa tsy nisy natompona andraikitra iray aza nidina tety na nijery fotsiny ihany aza. Zay zao atahorana be dia be mihitsy na ny toerana aza malahelo mihitsy hoe misy trano ao ambadika misy ny lalana sy ny ohatran'izay dia mampalahelo fa na ny ao anatin'ny rova raha tsy voakarakara io mampalahelo ao anatin'ny fotoana vitsy. Hatramin'izao aloha mbola tsy tonga na nisy délégation hoe mba hijery an'izay zavatra izay satria zavatra lehibe mihitsy ange ny fiangonana protestante anaty rova hoe nahitana ny hoe malagasy ny vavaka ka izy io ahihina be dia be zany ao anatin'ny fotoana fohiny mihitsy satria tsika izao ao anatin'ny vaninandro manorana sy ny ohatran'izay dia hoe raha miverina mpandroany zany ny fahasimban'ny rova dia mampalahelo tsy maintsy mba tokony hatrehana akaiky zany izy zay mba hiangaviana mafy mihitsy mba tsy hivarina any amin'ny zavatra hafa ny tempoly anaty rova. Vakoka manatantara ity fiangonana ity ary isan'ireo trano lehibe miorina hafa miorina ao anatin'ny rova izay natsangany William Poul miorina eo atsimo-be sakana tamin'ny taona 1970 rehefa nivadika lasa kristiana ny ranavalona faharoa ka nanapa-kevitra hivavaka amin'Andriamanitra. 20 taona vao vita ny fananganana azy. Natao trano vato ary notokanana ny 9 aprily 1970. Ny andro fety, fankalazana ary fetiny taranaka ireo arivo latsimaty indray andro no misy ny fanompoam-pivavahana ao an-toerana. Ny anaran'le nanangana ny tempoly zany avy amin'ny ranavalona faharoa atao hoe William Poul taona 1869 na 780. Ny antony mba hivelatra an'izay malagasy hivavaka amin'Andriamanitra satria efa nakavarina be dia be zany malagasy tao amin'ny fanompoan-tsampy dia
raha navala faharoa zany na azo atao hoe nanangana faneva mihitsy anitatra ny fivavahana, tonga hatramin'ny fianara-tsoa izy, tonga hatraiza izy nampanamboatra ny tempoly ny ohatran'izay ny eglizy. Niteraka resabe teto amintsika ny fananganana kolizea anaty rova nataon'ny fitondrana ankehitriny. Anatin'ny toerana fady ary ahina itera-doza ho any manodidina ny nametrahana azy hoy ny fanazavana. Ratsaivina tamin'ny taona 1970 no nanapa-kevitra ny anorina lapa lehibe amin'ny briky irana valina fahatelo izay nomeny avy hatrany ny anarana hoe masoandro. No ny fanafian'ny frantsay sy ny fanapitehan'ny fanjakana merina nefa dia tsy tanteraka ny fikasana ka ny fototry ny trano sisa no hoany mbola miangana ao amin'ny fatra tsy matsinana ny rova. Io no tokony ho ajariana hoy ny fanazavana. Amin'ny toerana fady mihitsy zany nametrahana zareo satria lapa masoandro zany tsoahana tena metrahana iny. Dia ny fomba lazaina zany na izy ary azavana tsy navita mbola nitokana ny toerana hatramin'izao na dia efa vita tamin'ny 6 novembre 2019 iny. Izy inona marina satria raha petrany tsy tokony tao zany napetraka izy io fa tokony le lapa masoandro no najariana satria zavatra mavesatra ny le kolejia. Mazaka olona 500 any hoany amany eo anatin'izy io. Zany hoe azo atao hoe lehibe nefa le toeranao kisilasila sisany any ambany any dia atahorana zany satria na ny aty ara miaro an'izay zavatra hoe éboulement sy ny rehetrarehetra izay miakatra aty na sécurité na sapeur pompier na inona momba an'izay zavatra izay dia nefa zareo manangana an'io amorony io. Tsy mbola nisy tranga tahaka izao hatramin'izay enimpolo taona nisy ny fahaleovantena izay hoy ihany ny fanazavana. Mila mandray ny andraiky ny faranjaingana ny tompona andraikitra manandrify izany fa tsy hainy hoeny fotsiny ka amin'izay mahamaika azy ihany no atao na tsy laram-pamehana. Tsy aivina efa telo taona tsy nisokatra ho an'ny olona ny rova noho ny fanamboarana tsy mety vita ho an-toerana. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro ny tsy fisokafany no mbola mampisy fetraikany amin'ny asan'ireo olona ao aminy toy ireo mpitady sy ny sisa. Ny fiadidinan'ny Repoblika moa no mitantana ity lova ity. Fa iverina tanteraka amin'ny laony ny famatsiana herinaratra hataorian'ny fanamboarana teny Ambohimanambola. Io no tokony omeniny avy eo anivon'ny orinasa Jirama androany. Sarotra kosa nefa ny aminaviana izay mety ho fahatapahana hafa sy ny anton'izany raha ny fanazavana trany Sirava Razafa Mahenina sy Atoky Ramalahy. Fa tsy mba navata fanapahana herinaratra amin'ny fazy iray ny Ambohimanambola izay mitondra herinaratra mahery vaika mamatsy ny sous tension tana sud sy tana ouest no nahatonga fahatapahan-jiro Lavareno Omaly. Naritra oravaly teo izany raha kely indrindra ho an'ny faritra atsimona Antananarivo dia Nosy-Zato, Ampitatafika, Rivonimamy, Anosy-Be, Kadimbahoaka, Tanjombato ary ny tany Antananarivo Atsinanana kosa na ny tana ouest dia teny Itosy sy ny manodidina ary 17 hektara sy ny manodidina. Misy ny fahasimbana Omaly teto Ambohimanambola tamin'ny disjoncteur anankiray izay mitondra tanjaka mahery vaika mankany tana sud sy tana ouest. Ny asa izahay nanomboka tamin'ny valo sasany Omaly izy io no voa dia vita androany maraina tamin'ny valo sasany. Ny vinavina dia adiny 12 teo izy tokony vita sainga nisy ny fahatarana zany noho ireo kipitsipitsy maro teo amin'ny kabilazy izay natao satria disjoncteur tsy nitovy no nampidina zany dia izay ny tena nahatonga amin'ny fahatarana. Misy ihany koa ny andro ratsy Omaly ny olana zany dia tsy maintsy nisy fotoana niala kely ny ekipa zany ny fisiny izay herika matevitevina izay. Eritaona toy izao no nisy fahasimbana ihany koa ny tany Andekaleka izay nolazaina fa akansom-parana na sabotage. Nisokatra ny fanadihadiana saingy tsy nahitana valiny izany hatramin'ny androany. Ny fahatapahan-jiro indray tsy nahitana mangirana raha nampiatrany nefa ny fanampiana arabola omena ny Jirama.
Nahitana fihetsiketsehana trany any amin'ireo toerana sasansasiny izay maharitra ora maro ny telestazy ho an'ny tosy manokana nitarika fitokonana sy fandorona kodiarana ny fahatapahana omaly tokony tamin'ny valora alina niverina avy hatrany ny herinaritra saingy vokatry ny atao hoe court circuit toeram-pivarotana iray no may tany amin'ny folora alina mahery-tany ho any kosa no voafian'ny mpamonjy sy ny fokon'olona ny firehetana. Fa tsy fahaiza mitantana avokoa no mahatonga ny olana maro lafy eto amin'ny firenena izao ho nisy olomam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa androany. Nambara ny fahazo atao tsara ny mampandroso ity firenena ity amin'ny alalan'ny fambolena ary afaka hitazomana tsara ny lanjan'ny vola malagasy. Any Tsiprian'izay. Miteraka fiantraikany mafy amin'ny fiainam-bahoaka ny fitotongana ny Sandany Ariary. Isan'ny lasibatra izany ny mpandrara malagasy eto amintsika izay efa sempotra nandritra ny fiatrenan'ny Covid-19. Nambara nisy olom-bavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa fa tsy fahaizany mpitondra mampifantanja ny famoahana sy ny fampidirana vola vahiny no antony mahatonga izao fitotongana ny Ariary izao. Devilitsika azy antsiakana devilitsika tsy afa-tsisy mbola nafarana vary any savy ao nakana bizina kely sy ny tany zona pourcentage de hoe aleo tsy mamboly fa tsy manafatra. Raha ohatra nika tena zay olona technicien zay fa tsy économiste, raha ohatra ny économiste hoe tsovy ny balance commerciale ny exportation sy ny importation de stable amin'ny volanao e. Fa inona moa nataoko na ny zavatra fanotratsika na valila misy problème na ndretraretra misy problème daholo aiza tsitsingoloka ty zavatra ty ka za tena reo izy mpitondra hitondreo tena indrindra moa ny olona toanana eny tonga ao mamy tena zay tiako hoe roa taona io na telo taona de fa sangana ety Afrika satria raha olona se basé fotsiny amin'ny hoe économie vert fotsiny izy hoe mba fambolem-bary mena masom-bola anaovana barazy vola anaovana aitraitra sy anaovana téléphérique anaovana iny raha reny kely rehetra anaovana barazy isaka ny commune tena tonga de misotra tsy manafatra varotsontsika fa zatra manzatra manary vola amin'ny varavarakely fotsiny. Tsy manampiniavana iady amin'ny fahantram-bahoaka ny fitondrana ankehitriny ho hatrany ny enambarany. Foto-tsakafon'ny malagasy ny vary kanefa dia aleon'ny mpitondra manafatra toy izay amokatra. Fa tsisy programme matotra mihitsy anampiana le tatsaly 86% moa izao tsisy programme matotra tompoko ary tena zavatra mampalahelo ty na tamin'ny takoara andenam-pomerina tsy mbo ny nandalo université tsy nandalina nefa izy efa nanaviana hoe tsy mahalala afaka fahavalo afaka tsy misary aho ary mbola nandrifa koa mampatanjaka ny Tananarivo hitanao reo ankehitriny reo ary mampatanjaka lasa kapitale ny Tananarivo de io hatrany be tsy mitatatra nataony Tambary io ary namely olona be tabe ary mbola vanjanaka manjafy jusqu'à maintenant kanefa kosa ny amin'ny fitondrana ty tamin'ny andro président Ravaly zao de afa nanao izy tamin'ny PSDR raha mbo fandrotsy ohatry zay satria tamin'ny andro président nge toetra kelikely fotsiny tsy de nanao resaka tena fanambarambary kely fotsiny fanampiny ary raha nytoy teo ary raha tsy misoparany sasany izy afa nanafatra vary asika nefa rehefa noentiny zareo le izy fitondrana ankehitriny satria izy tamin'ny teteza mihitsy mandrak'izao de tsisy programme an'io satria olona tsy manana notion fahavary raha tena mitongona tompoko de tompony raha tiandre Madagasikara koatra rehetrarehetra Madagasikara tena hoe tany tena mamokatra jerevo ny tendrombohitra rehetrarehetra misy rano jerevo misy renirano jerevo misy alina azo amokarana tompoko fa ty tsy ao anatin'ny programme anasa nyty fitondrana ity ka tsy mahagaga izy. Ho an'ity solombavam-bahoaka ity dia nambarany fa tsy sarotra ny mitondra any Madagasikara raha tena manampiniavana ny mpitondra. Raha samy mamokatra ny malagasy afaka mamboly sy miompy ao anatin'ny fandriam-pahalemana dia tsy isy izao olana atrehan'ny firenena izao. Vaovao ny fampianarana ho mafy ny fiatrehan'ny mpianatra ity telo volana faharoa amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ity indrindra ho an'ireo kilasy manao fanadinam-panjakana. Amin'ny fotoana io mantsy no hamitana ireo fandaharam-pianarana napetraka ho ny talentsekoly iray nanaovana fanadihadiana ny sedra olana maro lafo ny sekoly tamin'ny telo volana voalohany iny toy ny aretana ny fahasairanana teo amin'ny ray aman-dreny ka nampisy fiantraikany goavana tamin'ny fianarany ankizy izany. Ando Miaratina sy Manofo Randriamalala. Ato anatin'ny telo volana faharoa amin'ny fandaharam-pianarana ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao taorian'ny fialan-tsasatry ny Noely sy ny taom-baovao. Ho mafy ny fiatrehan'izany mila ezaka be avy amin'ny mpampianatra ray aman-dreny ary ny mpianatra ny fiatrehana hoy ny talentsekoly iray. Amin'izao fiandohan'izao anefa misy ny olana mitrangy ny an-tsekoly.
tsy mbola niverina an-dakilasy ny ankamaroan'ny mpianatra. Misy ihany ireo mpianatra tsy miakatra noho ny aretiny. Efa misy ny fepetra raisin'ny sekoly momba izay. Tao anatin'ny telo volana voalohany iny aloha dia ny endram-bola afo ny tena be dia be, ary ny ankizy kely ny tena betsaka tratrany dia be izay no tonga ny hoe tamin'ny fotoana iny betsaka ny mpianatra tsy nianatra. Dia miezaka hatrany fotsiny izahay manafatra ny ray aman-dreny raha sanatria marary ny zaza dia tsy alefa an-tsekoly fa tsy maintsy kosa hoentina dokotera dia ny taratasy dokotera no entina manamarina aty an-tsekoly hoe inona marina ilay aretina nahazo an'ilay zaza. Mbola tsy mampanao kasibosy aloha izahay hatreto satria tsy mbola misy ny fepetrana petraka ho fanjakana hoe tsy maintsy manao kasibosy, fa hatreto kosa dia mbola mampitohy hatrany izay ny manasa-tanana ho an'ny mpianatra. Miovaova manaraka ny toetry ny andro ihany koa ny fampitana ny fahalalana ho an'ny mpianatra, iantohana ny fahombiazana indrindra ho an'ireo mpanala fanadinana. Satria amin'izao fotoana efa miroborobo ny teknôlôjia dia ho an'ny classe d'examen dia miezaka mampiasa AFP izahay, dia amin'ny alalan'ny MP no dia fa amin'ny exercice be dia be ho an'ny classe de troisième sy ny terminal, ho an'ny classe intermédiaire sy ny septième indray dia boky no ampiasaina mba tsy handikana lesona be dia be any am-pianarana handany fotoana be dia zahana ny ankizy manao exercice anaty boky. Tsy tokony ho variana ny rehetra, fotoana izao any manana sady ny fiatrana ny fanadinam-panjakana miainga amin'ny fisoratana anarana manomboka amin'ny herinandro ho avy io ary farana ny volana martsa ho an'ny fanadinana BEPC sy CEPE. Manao ny antsiho izao hatrany ray aman-dreny amin'ny fanatanteran'izany ka tokony mamavanina tsy andovolana sara-pisoratana anarana hoy ny mpitondra teny ny sekoly tsy miankina amin'ny finoana. Dia farany teo zany tamin'ny taona lasa dia tena tsy nanaiky zahay, dia fara moa zany ny lefitra izay ny hoe farafaratsiny ary ataovy 500 isaky ny mpianatra, fa nivoaka le noty avy amin'ny ministera 500 isaky ny mpianatra, fa mbola samy nanao tiany atao ihany ny toeram-panadinana rehetrarehetra. Eo zany misy ny CEPE 1000 ariary isaky ny mpianatra, hatramin'ny 500 sy 1000 ny BEPC kosa 2000 hatramin'ny 3000. Amin'izao fiainana misy izao dia mampihemitra ny olona rehetrarehetra zany hoe maninona moa raha tsy manala fanadinana ary ny zanakay dia mampalahelo izy manao antsoavy izay mbola amin'ny herinandro sy amin'ny tapabolana vao manomboka milazà fomba ofisialy nareo gouvernemanta sy fitondra fanjakana hoe tsy andoavam-bola toy ny tany amin'ny fanjakana rehetra tany aloha ny CEPE sy ny BEPC. Mampanay no avy ny zaza malagasy ankehitriny hoy ny fanazavana. Potika ary mitrosina amin'ny tany ny fanabeazana izay ambara foana fa andrenkina ny fampandrosoana. Antsoavy no atao ny anarenana faran'izay aingana ity sehatra ity. Potika ny zaza malagasy ary tsy fantatry ny olona intsony le diplôma malagasy satria mandeha indray miverina ohatran'le tany aloha tany hoe diplôma tamin'ny taona firy io dia tsy manjary le zaza amin'ny fotoana. Mampalahelo le ankizy ka tokony samy eritreritra tsika amin'izay zavatra fanadinam-panjakana izay hoentitra dia entitra. Aiza mbola nisy baka hoe diso ny sujet dia irandozankeitsika zany zavatra rehetra zany no tena tianay anomanana n'le fanadinana aloha mba entitra le manomana fanadinana ary tena mba olona tena ataontsika hoe matianina manomana an'izany fanadinana izany fa tsy tsopotsoponiny ery amoron-dalana ery ny hoe ndao anao anomana an'le fanadinana dia lasa bizina sisa le fanadinana eto Madagasikara. Finiavana mihitsy anatanteraka an'izay zavatra izay no tsy misy. Izay finiavana izay dia milaza aminareo fa tsy fantatra misy ve le fitiavan-tanindrazana, misy ve fitiavana taranaka, fa raha izao zavatra misy izao tena potika le taranaka malagasy raha mbola izao no mitohy. Raha ny tety androm-panadinana ho an'ity taom-pianarana 2024 13 ity ho tanterana ny talata 20 jona 13 ny fanadinam-panjakana CEPE anomboka ny alatsinainy 3 jolay hatramin'ny alakamisy 9 jolay kosa ny BEPC. Isokatra ny 13 janoary hatramin'ny 14 martsa ny fisoratana anarana ho an'ny CEPE, raha ny 3 janoary hatramin'ny 1 martsa ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC. Vaovao ny fahasalamana tsy afaka manantona toeram-pitsaboana ny ankamaroan'ireo olona eny amin'ny tanàna iva amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Sarotra ny fiainana ka lasa ankilabao ny halafiny ara-pahasalamana. Mila tandremana ny fahadiovana isorohana ny karazana aretina amin'izao vanim-potoana izao ho kosa ny mpitsabo. Avitra Solonebe Manoho Randriamalala. Areti-kibo, fivalanana, tazo, areti-koditra ireo no mifandimby mahazo ireo zaza mandritra izao fahavaratra izao. Ho an'ny eny amin'ny tanàna iva mionona amin'ny fanaovana dokotera tena ny akamarony noho ny tsy fahafahana manantona mpitsabo. Manavy anony, misy hoe manavy tsy mahazaka le rano ny
ny teti-bola aloha dia tena sahirana raha-bola mihitsy raha ohatranay aty ambany tanàna aty tena sahirana aloha ohatranay sao dia mitaona rano matsaka rano ny asanay zay ny asanay aty ao misy manao ronjato dimampolo amby zato ny ray bidô ny anazy ao le zanako vavy kely zao mizaka an'le fofole rano satsia ty rano ty misy vezivezy dia mikorofoan'le vezivezy na alika ary mandeha amin'io dia miakatra be le fofole izy ny valany dia ny tazo dia zay zany aloha ohatran'ny anay zao ny ankizy teo le aviavy kely teo ny orana dia nanavy daholo dia nefa izay tsy manam-bola hoe hoentina ny amin'ny dokotera fa dia hoe mividy fanafody fotsiny dia tsabotsaboina aty an-trano hoety manana makany amin'ny dokotera tsy manana satsia za tsy miasa amin'ny vady koa miasa tena miakatra ny voankazo miparitaka ny rano maloto noho ny fahatsetsehman'ny lakan-drano maro mila mailo hatrany amin'ny fahadiovana isoroana ny aretina hoy ny mpitsabo fiparitahan'ny loto vokatry ny ranonorana miparitaka eran'ny tanàna indrindra fa tsika eto Antananarivo moa indrindrandrindra zay tena be dia be ny lakan-drano tsentsentsena zay mitarika olona ara-pahasalamana ny fisoroana aloha dia tsy misy ohatran'ny fahadiovana ihany anisan'izany voalohany aloha no anasa tanana sy ny fahadiovan'ireny lakan-drano ireny moa zany zay antsona ny tompona andraikitra mba andray andraikitra amin'izy ireny dia nefa lasa miverina anatin'ny vavan'olombelona indray ilay izy dia lasa teraka olana zany hoe ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra miainga amin'ny isam-batan'olona sy ny fahadiovana fahobe ho an'ny manodidina sy ny reny rano miparitaka reny manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny fizaham-pahasalamana eny amin'ny toeram-pitsaboana na mafy azy zany tsara hatrany manatona dokotera mba hisoroana amin'ny fihinanam-poana ny fanafody ka mety hampihitatra ny aretina ho hatrany fanazavana raha ohatra ny ho an'ny ankizy kely indrindrandrindra na ho an'olona lehibe no an'olona rehetra mihitsy amin'ny ankapobeny raha misy trangana aretina hafahafa tsara kokoa manatona mpitsabo raha ohatra ny fanaovantsika auto-médication tsy tsara ho an'ny ara-pahasalamantsika izay satria mety hanimba mety hanamafy indray aza n'le otrika aretina tafiditra ao anatintsika satria mety tsy fanaraka amin'ny dozina fanafody na fatra tokony hohanina moa zany no hohan'le olona manao auto-médication dia lasa mampirongatra n'le aretina ao anatin'le olona anankiray dia tonga nitrangana fahasarotana vao manatona mpitsabo tsy tsara zay aloha manatona mpitsabo avy hatrany fandraisana andraikitra ny rehetra ny fitandrovana ny fahadiovana laha hitokana ny aina ka mila mitandrina amin'ny fahasalamana ny tsirairay toliara tsy mororo toliara tsy anaiky ny sy any alabato miomana amin'ny alabato ny vahoaka ny toliara amin'izao fotoana izao raha mahita raha teo ireo kajy maloto na io amin'izao fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana izao na ny firafitra ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny voamera maleo tena amsahana ny fifidianana hatramin'ny fitsarana amin'ny tetivohitra hanomezana kopy fahobe sy kara-panondro ary ny maro hafa andro any ariva moa dia niatrika famela belaran-kevitra ny vahoaka tao toliara izay hanotarian'ny antoko tiako Madagasikara anomanana izay paikady adina amin'ny alabato izay somary manasarotra moa ny fampitana izay vaovao izay avy amin'ireo namana mpanao gazety any an-toerana noho ny aratsin'ny connexion any toliara any raha ny fampitambavao avy amin'izy ireo asana fifanjifin-dravatra ihany koa fa nanomboka omaly hanatongavany Filomary Karavalomanana tany toliara dia nanomboka ratsiny connexion any toliara any raha ny fampitambavao hatrany andrasantsika kosa ny sary makasika izay rehefa voninao fa tapa-kevitra isika tsy embotra itsony tonga idada ho ny Filomary Karavalomanana tao amin'ny magoro toliara omaly ny fanitsakitso ny vahoaka ny toliara ny tsenany filoha Mary Karavalomanana tsy voasakan'ireo mpitandro filaminana ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny RMDM tao toliara hafandresena no azon'ny vahoaka maro dia maro aniara-dita amin'ny atao anatin'ny 10 kilometatra nanomboka teny amin'ny seranam-piaramanidina hakatreny amin'ny magro iverenantsika ary izay afatongavan'ny Filomary Karavalomanana tao andrenivohitry atsimo andrefana omaly izay tsy nasakana ny Filomary Karavalomanana sy ny vahoaka ny toliara tonga maro ny tsena azy ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana tonga saina ny vahoaka ny toliara tsy manaiky ny raha matahora noho ny baiko politika azon'ireo mpitandro ny filaminana teto ny nahitana fa tsy mahasakana ny herim-bahoaka ny basy sy ny fitaovam-piadiana
raha iverenana ny zava-misy teto Toliara nanomboka ny fahatongavan'ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny seranam-piaramanidina dia vahoaka ny fanitsakitro arabaka teny no nitsehana azy. Tsy nisy ny ala fa nitombo andalana tranon'ireo vahoaka ary nanao ny asany amin'ny mampitandro filaminana azy ireo ny bebota. Nisy baiko nilatsaka tampoka nefa rehefa tsy zakan'ny mpitondra ny nahita ny amaroan'ny vahoaka ny Toliara ny tsenan'ny filoha Marc Ravalomanana. Tahaka izao mantsy ny zava-niseho nandritra ny fitsenanan'ny filoha Marc Ravalomanana. Tafiditra teto amin'ny Magro ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo nanaradia azy rehefa avy nanavatsava niaraka ny 10 kilometatra. Tsisy nasakatsakana antsika teo satria nahoana tapa-kevitra isika. Tapa-kevitra isika famonjy voaka malagasy ary me fanantenana ho azy indray ampitsojony ny vidina vary io tsika. Aza matahotra fa minofotsy ny hafa toko dady tsy mihemotra mihitsy na kely ary. Eto aho makasitraka anareo rehetra firaisan-kina misy tena nirahina tanteraka ny ety. Nakasitraka ireo vahoaka ny Toliara tonga maro tsy noterena sy tsy notambazana na inona ireo mpitarika ny atokotiko Madagasikara teto an-toerana. Misaotra ny firaisan-kinantsika eto Toliara. Misaotra antsika olo beabiaby, misaotra anareo amin'ny tina, misaotra anareo amin'ny RMDM, misaotra anao amin'ny pepinara, misaotra antsika biaby fa indrindra nareo miaraka amiko, nareo KMMR. Babatsika io enganan'kio fa ny vola io fa hinday mofo ampianatsika mofo andesiny zao. Misaotra ny KMMR, misaotra ny PPRM, misaotra ihany koa ny RMDM, misaotra voaka ny Toliara iaby. Fandresena goavana sady ny azon'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny vahoaka ny Toliara iny. Tsy vao izao no nampiseho ny fitiavana ny dada Ravalomanana ny vahoaka ny Toliara satria efa nifanitsakitro toy izao izy ireo tamin'ny taona 2022, fotoana nahatongavan'ny filoha Ravalomanana teto an-drenivohitry ny faritra Atsimo andrefana. Noporofony fa ao aminy tena fahasahiana sy finoana marina fa tsy kobaka ambava fotsiny. Vaovao ny maresaka iraisam-pirenena tsy manakana ny fifindran'ny aretina Covid-19 ny fanakanana sy ny fitakiana ny taratasy manamarina fa navita fitiliana ho ny manampahaizana momba ny valana aretina fa mpitomboana ny tany olona manao vaksiny ihany hanohan'ny paikady tsara indrindra raha ny fanazavana havitra solondehibe Andry Rakotomalala. Firenena Europeanina maro no mitaky ny fitiliana mihiba latsaky ny 27 ora ho an'ireo sinoa mivezivezy amin'ny firenena Europeanina. Ho an'ny Frantsa, Italia, Espaina ary Suède, mailo ny tompona andraikitra amin'ireo sidina rehetra mampitoy ny firenena. Tsy maintsy manao fitiliana mialoha ny mpandeha, isorohana ny fiparitahana heverina fa mety hiteraka nofo ratsindray eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ho an'ny manampahaizana iray, tsy misy dikany io fepetra raisiny io satria azo heverina hatrany ny mety hifindran'ny aretina aorian'ny fanaovana fitiliana. Tsy toy izany kosa no an'ny Bulgaria, Pologne ary Danemark. Malalaka ny rehetra amin'ny fivezivezena na eo aza ny fiparitahan'ny Covid ao Chine. Ny fepetra amin'ny fitandremana trano no mila hajaina sy tandrovan'ny rehetra. Nanamafy ny manampahaizana mikasika ny valina aretina fa tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny ihany hatreto no vahaolana mahomby sy tsara indrindra amin'ny ady atao amin'ny Covid.
ny politika ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny no mila ampina sy amafisina ho hatrany ity manam-pahaizana mikasika ny valana aretina iray ity. Dia izay indray ary no azona tolotra tompo klasy tompo vavy amankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany sy atony mahazatra moa dia ny fandarana ona marina sy ny Global News ary ny horonan-tsary mitohy mitondra ny lohateny hoe Gli ireo no arainao avy hatrany sy aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Hewek ny tena kosa mamefotoana anao ho amin'ny rahampitso indray avelo maro tompoko.